Vaovaka ivavaka isika rehetra. Tonga amin'ity fotoana aminay ity indray zay ry Jesosy malalo ka dia misaotra anao hatrany. Manakambara aminay indray ianao amin'ity fotoanan'io ity dia mangataka aminao izahay ary ny hanomezanao anay ny fanainao masinao hanazava ny lalanay amin'izany teny ianao izay ho raisinay izany. Amin'ny anaranao Jesosy no anavazavavaka izany. Amen. Ry sekolady malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny soratra masina voalahatra hotoriana amin'izao alahady 12 manaraka ny Trinité izao dia arak'izay voasoratra amin'ny filazantsara ny Marka. Marka 7:1-3 hatramin'ny 7:7. Marka 7:1-3 hatramin'ny 7:7. Tozao no fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy niala indray tamin'ny sisy tanin'ny Tiro ka namaky any Sidona sy ny tany Dekapolisy ka nakany amoron-dranomasin'ny Galilea. Ary nisy marenina sady raiki-dela anankiray nentina tany aminy ka nangataka taminy ireo mba ametrahany tanany. Ary nitondra ny rahalehilahy nitanila niala teo amin'ny vahoaka izy ka nangarina ny sofiny tamin'ny ratsan-tanany dia nandrora ka nanindry ny lelany. Ary niandrandra ny lanitra izy dia nisento ka nanao taminy hoe efata, izany hoe maladia. Dia nalado ny sofiny sady vaovany fatorany lelany ka dia nahateny tsara izy. Ary nandrarany olona teo Jesosy mba tsy lazalaza na amin'iza na amin'iza, fa na dia nirarana aza izy dia vao maika nampiely izany bebe kokoa. Dia talanjona indrindra ny olona ka nanao hoe tsara nanaova ny zavatra rehetra, fa sady mampalady ny marena izy no mampiteny ny mona. Amen. Maromaro amintsika sekolalady tanora izao no mety efa tafiditra ao anatin'ny fitadiavana asa, na koa hoe mahita ireo zokintsika isika na ireo ray aman-drenitsika mitady asa. Matetika amin'izy ireny dia misy ny fametrahana amin'ny tolotra asa ireny zany dia mametraka fepetra marobe izy ireny. Zay ohatra hoe manana diplôma BPC, bac, licence, master, sy ondray milaza hoe mila olona mpandray fanasany tompo, ondray ny teny hoe mila olona manatraikefa sy dia raha vao tsy mahafena an'ireo fepetra ireo ianao dia tsy voaray amin'io asa io, tsaraisan'le mpanolotra an'le tolotra asa izany. Amin'izao fotoana izao dia zavatra tahaka an'izany ny hitantsika, fa zao tamin'ny andron'i Jesosy ireo manana kilema rehetrarehetra, jamba, ny kilemaina, mandringa izany, ny marenina, ny mona dia tsy afaka ny asa mihitsy satria nahoana tsy misy asa sahaza azy ireny. Ny jamba ankehitriny dia misy le soratra afaka vakiny ireny, ny marenina ankehitriny sy ny mona dia misy ny teny tanana izay afaka ifandraisana, fa tamin'izany dia tsy nisy vokany, tsy afaka ny asa ireny olona ireny, ary ny ankabeazan'izy ireny dia nangataka. Noho izany dia tena loza ho azy ireny ny kilemana satria tsy ahafahany ny asa. Zay indrindra no nitondrana n'ity lehilahy marenina ity teto amin'i Jesosy mba ahafahany manasitrana azy. Ary mety gaga isika hoe fa hoana sady mona marenina nefa tokony hoe mona marenina fotsiny izy, fa noho izy marenina zany dia tsy afaka nianatra ny teny. Tsika rehefa any ampianarana dia ampianarana miteny dia mila mihaino tsara, ka rehefa tsy mihaino tsara dia tsy mahay miteny. Dia ohatray koa izy narenina izy dia tsy afaka nianatra ny teny dia mona ho azy izy. Dia zao rehefa nisitrany Jesosy izy dia sady afaka miteny no afaka nandre, tsy mila nianandre intsony fa afaka miteny sy nandre izy. Dia izao tsara ny afantarantsika fa ireny marenina ireny araka izany dia mitsiriritra mafy an'io sofintsika mandre io, mba te hanan'io sofintsika mandre io ry marenina iry zareo.
satria raha vao manao teny tanana izy dia misy zavatra indraindray latsaka tsy voatery antsika mihaino tsara maheno feno zavatra lazain'olona fa izy ireo misy zavatra tsy voatery hoeniny satria sady ny mpandika teny sady mihaino izy no manao any tenin'ny tanany dia mety misy zavatra tsy araka kely indraindray fa tsara mihitsiny ny fananantsika ity sofintsika afaka mandray ity dia izao isika dia marenina indraindray ahoana tsara hoe isika dia marenina indraindray satria izao isika rehefa mihaino na hoe rehefa minitsy mihaino dia mitovy amin'ny marenina ihany averiko rehefa mini isika tsy mihaino tsika mandre zany rehefa minitsy mihaino dia mitovy amin'ny marenina ihany isika izany izay hitorina ny tenin'Andriamanitra amin'ny toriteny ka lozo matory lozo milalao telefony dia mitovy amin'ny marenina ihany isika izay mianatra ny ampianarana na mianatra sekolary ka tsy mihaino ny mpampianatra dia mitovy amin'ny marenina ihany noho izany aoka isika izay manana sofina afaka mandre ampiasa izany araka ny tokony ho izy manana tombony isika manana sofina afaka mandre dia ndao ampiasaina amin'ny zavatra tsara izany fa tsy sanatry fa tsy sanatria ho tsonotry ny avintsika izany fa afatsika mandre izany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo mafitiavana Andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina ho amintsika rehetra ny hatramin'izao mandrakizay amen. Ivavaka isika misaotra anao zay ry Jesosy fa nomenao izany sofina afaka mandray izany ampianaro izay ampiasa izany ny sofina izany amin'ny zavatra tsara ka eny zay rehetra teny ambaranao aminay eny zay rehetra teny ampianarina aminay na amin'ny sekolady izany na any ampianarana amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay zavavaka izany amen. Unissons-nous dans la prière. Seigneur, nous te remercions pour ce merveilleux moment que tu nous as donné aujourd'hui afin que nous écoutions ta parole. Nous te remercions également car tu as quelque chose à nous donner aujourd'hui. Alors illumine par ton Saint-Esprit notre voix. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Chers membres de l'école du dimanche, que la grâce, l'amour du Seigneur Jésus-Christ et Dieu notre Père soit avec vous. Amen. L'écriture sainte qui nous sera donnée en ce 12e dimanche après la Trinité est écrite dans l'évangile de Marc. Marc chapitre 31 au verset 37. Marc chapitre 31 au verset 37. Voilà ce qui est écrit au nom de Jésus-Christ. Jésus quitta ensuite la région de Tyr, passa par Sidon et revint vers le lac de Galilée à travers la région des 10 villes. On lui emmena un homme qui était sourd et avait de la peine à parler. Et on le pria de poser la main sur lui. Alors Jésus l'amena seul avec lui, loin de la foule. Il mit ses doigts dans les oreilles de l'homme et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis il leva les yeux vers le ciel, soupira et dit à l'homme, « Ephata », ce qui signifie « Ouvre-toi ». Aussitôt les oreilles de l'homme s'ouvrirent, sa langue fut libérée et il se mit à parler normalement. Jésus recommanda à tous de ne raconter cela à personne, mais plus il en recommandait, plus il en parlait. Et les gens étaient étonnés au plus haut point. Ils disaient, « Tout ce qu'il fait est vraiment bien. Il fait même entendre les sourds et parler les muets. » Amen. Certains d'entre vous sont déjà peut-être à la recherche d'emploi. Ou vos aînés, c'est-à-dire vos grandes sœurs ou vos grandes sœurs, cherchent déjà un emploi, ou vos parents. Et lorsqu'il y a une offre d'emploi, celui qui offre l'emploi pose beaucoup de conditions. Avoir tel ou tel diplôme, connaître telle ou telle langue, avoir telle ou telle expérience, etc. Et si on n'arrive pas à remplir ces critères-là, on ne peut postuler pour cet emploi-là. Au temps de Jésus, il n'y avait pas ce genre de conditions-là. Ou plus exactement, les conditions étaient beaucoup plus rudes. Il est vrai qu'il n'y avait pas encore d'école. Mais tous ceux qui avaient un handicap ne pouvaient pas travailler. Les aveugles, les boiteux,
les sourds ou les muets. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas communiquer ou faire des travaux comme nous. Actuellement, les aveugles peuvent communiquer, peuvent lire grâce à la braie qu'ils touchent. Les sourds et les muets peuvent communiquer par les langages des signes. Vous savez très bien ce que c'est. Mais au temps de Jésus, c'était difficile. Donc, il fallait que, excusez-moi, les gens handicapés ne pouvaient pas travailler. Donc, leur seul espoir, c'était de mendier, puisqu'ils ne pouvaient pas travailler. Voilà pourquoi on a emmené cet homme sourd et muet devant Jésus, parce que c'était vraiment un problème pour lui d'être sourd et muet. Nous aussi, nous sommes sourds, quelquefois. Je répète, nous aussi, quelquefois, nous sommes sourds. Donc, nous devons faire attention. Pourquoi? Quelquefois, lorsque le pasteur ou d'autres prédicateurs à l'église nous donnent la parole de Dieu, on fait exprès de ne pas écouter. On discute avec nos amis, on joue au jeu dans notre téléphone. Faire exprès de ne pas écouter équivaut à être comme les sourds. De même, à l'école, que ce soit à l'école du dimanche, à l'église ou à l'école quotidienne, lorsqu'on n'écoute pas les enseignants, on équivaut aux sourds, puisqu'on n'écoute pas. Savez-vous que les sourds convoitent ardemment nos oreilles qui peuvent entendre? Donc, nous qui pouvons entendre, nous devons utiliser nos oreilles dans le droit chemin. Bien écouter tout ce qu'on nous donne, mais pas le faire exprès de ne pas écouter. Utilisez donc vos oreilles pour écouter de bonnes choses et les utiliser à un bon sens. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion avec le Saint-Esprit soient avec nous. Amen. Prions. Nous te remercions, Seigneur, pour ce jour nouveau, pour cette parole que tu nous as donnée. Aide-nous à écouter, à utiliser nos oreilles pour le bien. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Sampai irai, idazan yang kizi saluma.
zavaliana zavatra tolotra fa mbola sasa ka dia iray ihany no ventesina io anao dia mirary sosy mivavaka hatrany io anao isahy enganeka ombanao ny tompo Jesosy aranay oka tsy voasandra vola fa mety amamy ankafizo re ny ranay rinenio fono ny fono ny finoanano ny finoanano Jerinoja Jerinoja sani Jesu ny fono ny fono ny finoanano ny finoanano Jerinoja Jerinoja sani Jesu kau